Salamadolo androany sika de ndondray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nafana dia nafana moa ny toedra rahampirenena tamin'ity herinandro ity izay tena niavaka raha oharina amin'ny andavanandro satria nahitana taratra an'ireo izay sazy miharitra sy mihantona amin'ireo olona malaza amin'izao ankehitriny izao tahaka andry Patrick Rahamanana izao dia nahazo sazy 5 taona. Eo ihany koa i Mikaelisy izay mpanao gazety avy any Toamasina any dia nahazo an'izay sazy 5 taona izay ihany koa fa ny azy dia sazy mihantona. Eo ihany koa ny didy izay nivoaka tamin'ny ben'ny tanànany Diego Serez izay nahazo an'izay sazy 5 taona izay avokoa. Ka ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milike ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tonga toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna misy amin'izao ankehitriny izao dia tsy tokony hasarotana mihitsy ny fahafahana manatanteraka izany fanompoana tanjanaka eny fotony izany. Ho hiatrany Andriamatoa Hajo Andrianianarivelo raha naneho ny heviny tao amin'ny pejiny tao. Mampirisika ireo tsara sitrapo hatrany moa ny tenany indrindra fa ny tanora mba handray andraikitra ho an'ny firenena izay satria mantsy iaraha mahita sy iaraha mahalala amin'izao fa tsy vitsy amin'ireo kandida no menomenona amin'izay fahasarotany fikarakarana ny antotaratasy amin'ny ofiritsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna izay ka isan'ny miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina moa izay fahasarotana rehetra isan-karazany izay indrindra fa amin'ilay resaka taratasin-kitra no tena mampisy resabe ao anatiny izay rehetra izay. Nefa tadidio fa zony malagasy tsirairay ary adidy tsy maintsy hatao izany resaka fandoavan-kehitra izany indrindra fa ireo izay manana orinasa dia tokony tsy maintsy handoa an'izay resaka hitra izay ka tsy tokony izay intsony no hampimenomenona ny tsirairay eo amin'ny resaky ny hitra izay. Mbola ao anatin'izay fikarakarana dossier amin'ny resaka fifidianana ho ben'ny tanàna izay dia hisy ny fanemorana herinandro ny fepitaona fahafahana mametraka ny antotaratasy ho an'ireo kandida ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny munisipaly raha ny loharanom-baovao voaray hatrany. Raha tokony hifarana amin'ny alakamisy 20 septambra izao izany dia hitarina hatramin'ny 24 septambra ka tokony tamin'iny andro omaly iny no nanamafy an'izany tamin'ny fomba ofisialy ny CENI raha tsy nisy ny fiovavan-kevitra indray. Natao izany rehetra izany noho ny fahitana ny fitarazoka an'ireo kandida eo amin'ny fanaterana an'izay antotaratasy mba ahafahany hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna izay satria mbola vitsy dia vitsy ny kandida izay nahavita nanatitra an'izay taratasy ho firitsahan-kofidiana izay amin'izao fotoana izao. Resaka raha ben'ny tanànan'ny Diego indray raha asiana jery-totika ilay ny andohany disadisa izay nisy teo aminy sy ny Ibrahima tamin'ny volana Martsa tamin'ny taondasa iny dia toy izao manaraka izao ny resadresaka izay ny famaliny izy ireo tamin'izany fotoana izany. Tsy nanaiky moa ny ben'ny tanànany Antsiranana raha tsy nanao taratasy ara-dalàna ny mpiaradia tamin'ny solombavam-bahoaka Joseline Maxime ary niteny ilay ben'ny tanàna tamin'izany fa rehefa non dia non, ataovy ny taratasy fangatahana fa tsy manao zavatra tahaka izao. Hoy ny ben'ny tanàna ny Antsiranana Andriamatoa Jean-Luc Jaovjaozara tezitra i Ibrahim tamin'izany fotoana izany olona kaiky any solombavam-bahoaka Joseline Maxime ka nilaza fa izahay no fanjakana ka arrestation nga no tadiavinao hoy izy tamin'ny ben'ny tanàna. Sambory efa fantatray izany, sambory ary hoy ben'ny tanàna raha namaly azy. Volana vitsy taty aoriana
nisy ny fiampanganany be ny tanàna ary nivoaka ny didym-pitsarana managadra azy 5 taona an-dranomaizina ka eo indrindra ny mahatonga ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao mametra-panontaniana amin'ilay hoe kisendrasendra ve sa toy ny fifamalinana izay nisy tamin'izy ireo izay didym-pitsarana nivoaka nahazoana sazy 5 taona an-dranomaizina izay. Io ny fanontaniana izay apetraky ny mpanara-baovao amin'izao ankehitriny izao raha vantany vao nahita an'ilay sazy mihatra izay andriamatoa Jean-Luc Jovjoza izay nivoaka tamin'iny faraparany herinandro lasa teo iny. Ka raha toa ka tsy kisendrasendra ny zava-misy fa tena toy ny ilay tantara dia tena henjana marina ry zareo raha izany ny tena izy. Fa raha toa ka tsy izany indray fa resaka zavatra hafa dia avelantsika no tantara no hitsara ny zavatra tena misy marina. Mbola ao anatiny izay toedra raha politika izay atrano dia fantatra fa voasazy 5 taona an-dranomaizina ihany koa i Patrick Raharmanana izay sazy miantona sady mandoa lamandy 2 tapitrisa ariary. Taitra ny mpanara-baovao fa nivoaka tamin'ny andron'ny talata 17 septambra ny didym-pitsarana manameloka an'andriamatoa Patrick Raharmanana sazy 5 taona an-dranomaizina izay sazy miantona miampy lamandy 2 tapitrisa ariary no navoaka ny fitsarana mahakasika ny raharaha izay nanenjehana azy. Maro moa ireo miampanga an'izany fa tsy rariny izay avokoa no feo izay avoakan'ireo mpanara-baovao izay manohana any andriamatoa Patrick Raharmanana izay. Ny fanaparitahana tamin'ny tambazotra tsirasira Facebook ireo fitsidiam-paritra nataon'ny andriamatoa Andry Rajoelina nandrisan'ny fampielezan-kevitra tamin'ny fidianana solombavambahoaka moa no niampangana azy ary efa nahavoasazy azy teny amin'ny zandary izany. Nogejaina avokoa ny findainy sy ny kojakoja izay fampiasany taorian'izay. Andro vitsy taorian'ny samborana azy tany Antananarivo iny dia nidina tao Mahajanga manomana ny fifidianana ben'ny tanàna Mahajanga renivohitra i Patrick Raharmanana izay manam-pikasana hirotsaka ho kandida ny tenany kanefa izao voasazan'ny fitsarana izao indray. Ka io indrindra no miteraka ilay fanontaniana manao hoe fifanjifian-javatra ve sa ahoana. Izay avokoa no fanontaniana izay apetraky ny mpanara-baovao eny anivon'ny fiarahamonina eny. Araka izany dia tsy azo atao ny mamoaka ny fandaharam-potoanan'olona mialohan'ny fotoana izay fa mahavoasazy satria profo mitohaka amin'ny tendany izao nahazo any andriamatoa Patrick Raharmanana izao. Mbola ao anatiny izay fanasaziana izay hatrany moa ny raharaha Mikaelis Kami dia mahazo izay mpanao gazety avy any Toamasina any izay efa nalaza be tao amin'ny Facebook tao efa fotoana maromaro moa izay dia nivoaka ny sazy miantona izay 5 taona an-dranomaizina koa no azony noho ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny tambazotra sosialy Facebook izay nilaza manao hoe mifohaza ry Toamasina. Tamin'iny andro omaly iny moa no nivoaka izay didy mahakasika izay raharaha nanenjehana any Mikaelis Kami dia mahazo izay. Araka izany dia mahatsapa fa teritery ny fanehoan-kevitra ho an'ireo mpanao gazety amin'izao fotoana izao satria malahelo mafy izy ireo amin'ity namana mpiara-miasa ity eo amin'ny resaka fanaovan-gazety izay nahazo sazy miantona 5 taona an-dranomaizina be izao noho izay fanehoan-kevitra amina teny anankiroa izay. Ny tena marina amin'ity resaka mifoaza ry Toamasina ity mantsy dia no ampangain'ny fitsarana fa ho fanakorontanana sy fitaomana ny vahoaka ikomy ka izay no nahatonga an'izay ilay sazy 5 taona sazy miantona izay.